Folora sy folo minitra no nisafy ny andia tafika teto atapon'ny misy ny kiandra fahaleovatena eto Ambositra ny lehibe ny faritra Amoromania miaraka amin'ny kolonel Nirosol James sy Ratsimbazaha Firina. Narahana fametahana maro-boninahitra misa 40 izany izay ny farambona ny ministry ny fitaterana Benjamin Ramanatsoa sy ny lehibe ny faritra Amoromania ary ny lehibe ny distrikan'Ambositra. Taorian'izay zay dia nandray anjara mavitsika tamin'ny matso ny hery rehetra izay misy kajo 70 izay nanome voninahitra ny fahatelo amin'ny 20 taona ny nazahoantsika ny fahaleovatena. Mbola manome le endrika Amoromania ihany koa ny rariny dia toy hatrany foana hoe iainao anatin'ny fitoniana ny vahoaka malagasy aty amin'ny faritra Amoromania. Nakasitraka ny vahoaka aty Ambositra ihany koa ny folo alin-dahy no ny fankalazana tao anatin'ny filamenana tanteraka. Marina moa fa nandritra ny 70 minitra ny afomanga ny aliny 20 jona ary narahana baolina populaire mandra maraina izany rehetra izany.